dia mitarika antsika hitombo amin'ny fanantenana an Kristy ary antso mahery tsy azontsika hanampiana-tsofina sy tsodrano famelombelomana ho antsika izany riavana malala eo anoloan'ny fametrahan'ny olona ny fanantenany amin'ny herin'ny vola atao fahafikatrana anoloan'ny fametrahan'ny olona ny fanantenany amin'ny herin'ny fitaovam-piadiana anamparakely eo anoloan'ny fametrahan'ny olona ny fanantenany amin'ny fahaizana mampahalalana anambakana ny bado eo anoloan'ny fametrahan'ny olona ny fanantenany amin'ny voninahitra anitsakitsahana ny ambany eo anoloan'ny fametrahan'ny olona ny fanantenany amin'ny hafetsena ratsy hanodikodinana ny marina eo anoloany renidrehetra izany ahoana toyny isika kosa mametraka ny fanantenantsika feno sy tanteraka ao amin'ny Kristy irery ihany zany riavana malala maha-kristianina antsika tena mametraka ny fanantenantsika feno sy tanteraka ao amin'ny Kristy irery ihany dia inona ny antony dia toy Jakob i Kristy mantsy no ilay efa nandray antsika ho voninahitr'Andriamanitra izany hoe nanao antsika ho inona ho havana sy mpiavana hoy ny andininy fahafito iverenana kely ilay Romana 5:17 ahoana voasoratra amin'ny ranan-tompo koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo ho voninahitr'Andriamanitra dia nandraisan'ny Kristy ahoana moa zany ny dika angady zao manao hoe Paoly nareo nge niraisin'ny Kristy dia niraisino inona nareo niraisino havanareo dia nataony mpiavana amin'Andriamanitra mpiavana aminy ary mpiavana nareo samy nareo ka mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo azonareo ve zany riavana malala ka ao amin'io Kristy zay nandraintsika voninahitr'Andriamanitra io zany hoe nanao antsika ho havana sy mpiavana ao ny orenana ny fanantenantsika riavana koa izay efa nataony ho antsika dia manjary toko ho antsika koa mba hanantenantsika azy fa tsitsitsy zavatsoa ho antsika izy amin'ny ho avy tsy latsaky no izay efa nataony tamin'ny lasa raha efa nanolotra ny ainy ho antsika izy teo amin'ny azo fijaliana hamonjenantsika efa nandatsaka ny rano antsika izy inona indray ny tsy ho ataony ianao amin'ny ho avy inona indray ny tsy ho ataony ianao amin'ny ho avy ary zany riavana ny fanantenana lehibe izay ahoro ny tenan'Andriamanitra amintsika ary ny fanahy masina no manodrony zany fahamarinana zany eo am-pontsika satria ahoana ny Romana 5:5 ny fanahy masina no nentin'Andriamanitra nampidina tao am-pontsika ny fitiavany dia manjary manana zany fahatokiny zany sika riavana ka ny fanantenantsika zany dia Kristy ny fanantenantsika ary teny mahafinaritra io mba nomeanareo toko sy andininy avy teo laza taminareo manao hoe sarobidy mahay tenin'Andriamanitra fa sarobidy tsy ratsaka anao zany koa mahay toko sy andininy dia mba manomeanareo texte mora tadidy betsaka mantsy ny texte mora tadidy misy zao ohatra hoe mba mahay ianao mba Matthieu 4:4 dia Matthieu 4:4 ve dia mbola tsy hainareo ihany inona Matthieu 4:4 teneny mafy ry havako tsy mofy ihany iveloman'ny olona fa nyteny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra zany zao mba hay za Matthieu 4:4 zany kosa dia mba hay koa ny Filipiana 4:4 inona Filipiana 4:4 zao mifaliana mandrakriva amin'ny tompo hoy izaho indray mifaly zany zao mba hay mijaolina 3:20 zany koa zao mba hay fa atsienjely mi zany zao ahoana lizy tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakzay dia misy telo dia misy koa zany teny mora tadidy koa ny marka 3:20 zay ataoko vazivazy marka 13:13 ino zany marka 13:13 zany ny marka fantarao tsara ny 13 fantarao tsara inona ary ty zay mahatratra amin'ny farany novonjena zay tompoko ny marka 13:13 mba tadio zany manomboka hoe mody nahay ny marka ary nahay ny 13 zany izy tsisy loko mihitsy zany zatra teneniko zany marka 13:13 zay mahatratra amin'ny farany novonjena zany izy jereo baibolinareo raha mitovy amin'ny baibolitsika zany izy riavana malala misy texte mora tadidy miresaka fanantenana texte anankiray tena mora tadidy misy Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany raha zany ny tsy tadidinao dia efa gaga dia jereo baibolinao ary Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany test timtim zany lesona tany amin'ny katekomena test timtim mahita Tesaloniana koa zany dia tonga amin'ny Timoty zay nareo fomba nianatra katekomena raka izy test timtim Timoty voalohany toko voalohany hita vera havako mino fa misy Timoty daholo amin'ny baiboly rehetra zay mahita dia miaraka mamaky amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Paoly apôstôly ny Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy
fanantenantsika. Kristy Jesosy fanantenantsika. Ary rano izy ravana malala ao amin'io Kristy io ny orena amin'ny fanantenantsika. Ka isika dia antsoina hitombo amin'ny fanantenana ny hery fanahy masina satria ny fanahy masina dia miasa ao amintsika mba hahatonga antsika hahatsiaro ny nandraisany Kristy antsika ho avany nanaovantsika mpiavana ka ao aminy no andraisantsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fanantenana zany voninahitr'Andriamanitra ho avy zany satria izy no fanantenantsika. Zany izy ravana dia mandehana araka zany ry havana aza mametraka amin'ny fanantenanao amin'olona na amin'ny zavatra. Fa io ke itsika nge mahita raha ohatra ianao zao mametraka amin'ny fanantenanao amin'ny vadinao tsy ratsy ho azy akory zany mety afaka miteny mihitsy amin'ny vadinao ianao je t'aime à l'infini tsara zany ka tiavo tsara amin'ny vadinao zay misy tsara mihitsy zany fa zao aza mametraka amin'ny fanantenanao amin'ny vadinao karaha ty ary lasa le vadinao raha pitso dia eo ianao dia mitomany eo diso fanantenana tanteraka zay nikiny izy satria mety mandalo ary raha ty le vadinao tonga amin'le zavatra andraisako tamin'ireo ny vadiko ihany fa ny sipako vadiko koa eo ianao tena tonga dia cœur blessé be izy nefa miteny aminao apetrao amin'ny vadinao fanantenanao Jesosy ihany ametrahana fanantenana. Jesosy tsy hamitaka anao mihitsy fa ny olona rehetra nizaniza afaka mamitaka anao daholo. So ihany moa fa mivadinareo tsisy mamitaka anareo mihitsy ary so tsara zany fa aza mametraka fanantenana amin'ny olona fa Jesosy ametrahana ny fanantenanao feno. Zany akory tsy midika manao hoe tsy tia azy ianao tsy matoky azy ianao dia isaky mandeha izy dia miahiahy foana ianao taizandray ianao tsy zany akory ny tiako ambara fa rehefa mametraka tsika ny amin'ny hoe iza ny enteheranao eo amin'ny fiainanao Jesosy ihany ny enteherana ravana. Ny olona rehetra mandalo, ny olona rehetra mety maty, ny olona rehetra mety mamitaka. Ary zavatra lehibe ny ianarantsika an'izany. Ary zany nitenenako tamin'ny fiangonana neniko manao hoe za ry havako a dia olona manantena mandrakarivana diso fanantenana matetika aza. Zany izy. Fa diso fanantenana amin'ny olona ianao, tenanao matena ihany zao, zao, diso ianao. Jesosy ihany tsy mahadiso fanantenana mihitsy ravana mala. Mila mianatra tsika hoe Kristy Jesosy fanantenantsika. Dia apetrao tsara amin'ny Jesosy fanantenanao. Tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao manana an' Jesosy. Zay. Andeha andray ny faharoa. Inona le faharoa? Mitombo amin'inona? Mitombo amin'ny finoana mahatretrika isika. Mitombo amin'ny finoana mahatretrika isika. Tondroan'i Paoly ho Andriamanitry ny fanantenana Andriamanitra eto. Inona ny dikany hoe Andriamanitry ny fanantenana? Zao ny dikany. Andriamanitra maninona? Andriamanitra loharano ny fanantenana marina. Ka tsy mba mandiso fanantenana na oviana. Izy no irariny ireto kristiana noratany reto mba hameno azy ireo amin'inona? Amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'inona? Amin'ny finoana azy. Zany hoe ny finoana izy ireo an'Andriamanitra mahatoky any ho loharan'mpifaliana sy fiadanana ho azy ireo. Fa raha izany no iainana ankehitriny dia ho azo antoka fa ho velona tsara ny fanantenana Kristy ny amin'ny ho avy noho ny hery amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe ry havana mahalala ny atakaratsika an'izany. Ao anatin'ny soratra masina, rehefa mamaky ny teolojia ny fanantenana satria miresaka fanantenana zao. Ny teolojia ny fanantenana ry havana mahalala dia tsy afa-misaraka amin'ny finoana. Zany hoe raha tena manantena ianao ny fototra iorenan'io fanantenana io dia ny finoana. Ary hitantsika taratra ary amin'ny Hebreo zany, tsy anatin'ny bokinareo zany, fa vadio kely nge amin'ny baibolinareo hoe Hebreo. Raha teo amin'ny Timoty ianao zany dia mandeha kely aorianao Tim Tite-Fil dia tonga amin'ny Hebreo ianao. Tadidinareo ve zany le sonaka teko ameny zany? Tim Tite-Fil. Inona zao le Tite? Titus. Inona le Fil? Filemon. Dia tonga amin'ny Hebreo ianao. Hebreo toko faraka ambin'ny folo andininy voalohany. Zany koa zao texte mora tadidy Hebreo raika ambin'ny folo ray. Io ny famaritana natao hoe finoana aty amin'ny epistily. Hebreo toko faraka ambin'ny folo andininy voalohany. Zay mahita ry havana malala dia andao hiaraka maky amiko minaran'i Jesosy manao hoe ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Hitarao le fifamatoran'le finoana sy fanantenana. Ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenana. Zany izy. Ny finoana sy ny fanantenana dia zavatra anankiroa mifaningotra ry havana malala ao amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ary mahatonga ny eto manao hoe mitombo amin'ny finoana mahatretrika isika. Ary io finoana io
zay ifahara le fanantenana no mahatonga le fanantenana ho fanantenana azo antoka. Vao nitoriteny tao Andravoahangy fivavahana tamin'ny alahady fa tsara tsy tamin'ny alahady fa tamin'ny lohan'izay satria tamin'ny alahady tamin'ny Morondava avy any Morondava za tonga eto aminareo izao eny fa tamin'ny heriny ny tao Andravoahangy dia niresaka momba fanantenana ny amin'ny hoe mandrasa ho avy ny tompo. Fa rehefa mamaky tsika n'ilay Romanina perikopa tamin'ny lahady ny amin'ny hoe sika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana izay le Romanina 5:5 dia miresaka fanantenana ny apôstôly Paoly. Fa rehefa miresaka fanantenana tsika ravana malala dia tsara ihany ny anavahantsika ny fanantenana sy ny fanantenana. Amin'ny teny malagasy moa zany dia teny ray ihany ny hoe fanantenana. Sisy hafa amin'ny teny grika, ny teny grika koa elpis, teny anankiray ihany ny ilazana amin'ny fanantenana. Rehefa mamaky ianao ny teny hebreo faravakely manana teny efatra ilazana ny amin'ny fanantenana zay tsy horesahako aminareo fa lasa lavitra loatra. Fa mety hanampy antsika satria mahay teny frantsay daholo moa ny malagasy rehetra zao hatrany amin'ny lehibe indrindra ka hatraty ambany indrindra dia ny teny frantsay no ampiasaiko. Ny teny frantsay ry havana malala dia manana teny anankiroa faravakely ilazana amin'ny fanantenana. Ny teny anankiray dia ny teny hoe espoir ary ny teny anankiray dia ny teny hoe espérance. Zay moa izy zay ny espoir sy ny espérance na dia samy fanantenana aza mivoto atin'ireo teny anankiroa ireo dia samihafa ny heviny, ny tena fanahiny samihafa ahoana moa. Ny espoir ry havana malala dia miorina amina zavatra tsy azo antoka. Ohatra mandray ohatra noko hoe manantena fa tsy hisy mihitsy havandra amin'ity taona ity. Zay misy ianao zany manantena tsy hisy mihitsy havandra kanjona ninona le izy latsaka ihany le havandra hoe tena eran'ny koveta mihitsy teny amin'ny tananisanay asa ny tany aminareo tany. Zay no izy ianao nanantena dia manantena fa tsy hisy zavatra azonao antoka nefa fanantenana fotsiny nataonao, fanantenana fotsiny miorina amin'ny zavatra tsy azo antoka. Ary zany zany no mahatonga ny teny frantsay misy androny teny reo manao hoe l'espoir fait vivre les imbéciles. Mialatsiny raha afako mahay teny frantsay daholo tsika dia malala zany l'espoir fait vivre les imbéciles. Ianao manantena nefa zavatra tsy azo antoka ny antenainao, manantena tsy misy eo. Zay no izy ary ino ny sarotra io ny malagasy. Fa inona kosa ny espérance? Ny espérance ary havana malala dia fanantenana miorina amin'ny zavatra azo antoka tanteraka. Zany zany ny mahasamihafa ny espoir sy ny espérance. Ka manana espoir ianao sa manana espérance. Ny kristiana dia manana espérance. Zany hoe zavatra azo antoka tanteraka ny orena ny fanantenantsika. Fa rehefa antanina manao hoe fa maninona no ambara fa azo antoka tanteraka ny fanantenana satria miorina amin'inona? Miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zay iorena n'inona? Ny finoantsika. Tafaverina any amin'ilay finoana zany maraka avy ianareo eny tompoko. Ny fanantenantsika dia fanantenana espérance azo antoka tanteraka satria miorina amin'ny tenin'Andriamanitra zay iorena ny finoantsika arak'ilay teny nambarako taminareo ary azo averina foana. Ny Romanina 10:7 manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zany hoe ny finoana avy amin'ny tenin'ny Kristy. Rehefa eo ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mahay mandainga. Andriamanitra tsy mahay mandainga azo antoka tanteraka ny orena ny fanantenantsika. Rehefa milaza ny soratra masina manao hoe zay moa zany zao ny aina nefitsika mato anatin'ity volana hoe mandrasa ahoana toy ny ho avy ny tompo dia milaza mihitsy ny tenandreo ho avy ny tompo. Ary zay moa zany ny teny mamarana ny 9:7 eto amin'ny Baiboly ny hoe avia Jesosy tompo zay nivavaky ny fiangonana maranina ta ho ny teny Ramianina zay nampiasaina tamin'izany fotoana zany. Dia avia Jesosy satria tena ho avy ny tompo, tena ho avy ny tompo. Tsy hisy salasalantsika zany na kely aza, mety ho ela loatra araky ny fiheverantsika aza fa ho avy izy dia mahandrasa. Zay no izy. Misy olona miteny efa ela na enokana ambato be voka fa tsy teraka ihany. Ary raha misy ma zao le pistiliny Jakoba mofinaina androany zany ny contexte ny mofinaina androany iny hoe efa ela zay ho avy ny tompo, ho avy ny tompo, ho avy ny tompo hatramin'izao tsy tonga ihany. Fa ho avy izy. Fanantenana mafiorina zany dia tena ho avy ny tompo. Ny ora tongavany fotsiny sy ny andro tongavany tsy fantatra fa ny aviany tena ho avy mihitsy izy. Ary zany ny fanantenana kristianina izay fanantenana azo antoka espérance zany fa tsy espoir akory.
tsy tombatombana akory karaha tia moa izy zany tsy tonga dia akory atao fa dia tsy tonga tsy zany akory io fa tena ho avy tokoa ny tompo fa tsika miorina am'izay ambarany tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra io ny orena ny fonontsika ary izay zany mila ifikirantsika tsara tsika zay zanaky ny réformation za zany dia miverina amin'izany foana izay raha teo moa ny fantatra dia zay nampianariko sika zay zanaky ny réformation anisan'ny foto-kevin-dehibe ny baiko ny réformation ny hoe sola scriptura ny sola scriptura ny soratra masina ary ny soratra masina ihany fa ny soratra masina tsy maintsy vakianao tsara eo ambany fitarian'ny fanahy masina hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra liavana malala dia rehefa mamaky ny soratra masina ianao hoe ho avy ny tompo dia tena amin'any mihitsy ho avy ny tompo fa inona nambaran'ny soratra masina ny amin'ny fiavian'ny tompo ny ambaran'ny soratra masina mofona ny androany fantatra sa tsy fantatra ny daty atongavany tsy fantatra na Jesosy tenany na ny epistily ny apôstôly tamin'ny epistily dia samy nilaza daholo hoe tsisy mahalala ny fotoana hiavian'ny tompo mety ho avy izy rehefa avy eo mety ho avy izy zao mbola eto am-pitenenana dia mety ho tonga izy fa mety ho avy koa izy afaka arivo fotoana zay moa le mofonain'androany raha namaky mofonainareo ny sasany moa ariva vao maky mofonaina tsy namaky maraina izy zany izy fa zay namaky mofonaina maraina oatra dia nahalala fa ny ray andro petera dia tahaka ny arivo ary ny arivo tahaka ny ray andro misy kady tsy mitovy amin'ny antsika mihitsy eo fa ny fanantenana dia eo mandrakariva ihany dia mila mitanina tsara tsika fa zany na tonga teo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina hiteraka fahatsoan-kevitra nisy atoko-pivavahana zay nanome toky miolona mihitsy hoe ho avy ny tompo amin'ny fotoana toy izao dia efa nanome daty mihitsy tonga tokoa le fotoana ny olona rehetra fa niakatra tany tendrombohitra daholo ny andro ny havian'ny tompo tsy tonga ny tompo dia le mpitarika an'ilay fivavahana tsy maintsy namoaka heviteny hoe tena tonga tokoa ny tompo fa niala tao amin'ny alina izy dia nifindrana ko amin'ny alina ary tany an-danitra nonsion ny tantara zany izy misy olona moa manaraka an'izany fivavahana zany fa tsy tononoko eto fa dia zany izy rehefa milaza ny soratra masina hoe tsy fantatrao io dia mitazona zany fanambarana ny tenin'Andriamanitra zany fa fanantenana azo antoka io na tsy araka ny fotoana ny heverina ho azy azonao tsara moa zany ry havana mara rehefa miresaka an'izany tsika dia indraindray mehizan'ny olona fa mahazo miantsika ny olona tahaka ny mehizan'ny olona anoa rehefa nanao sambo fiara izy fa noany olona tamin'ny nanao sambo fiara izy finoa moa tsy ny mehandrano ny tonga ny safodrano zay noho izy fa mahazo miantsika ny olona rehefa miresaka amin'ny fanantenany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy isika fiangonana tsy kristianina fa ho avy izy ary tena ho avy tokoa ry havana malala fa mila mihaino tsara ny tompo tsika amin'ny fanambarano tantarako zavatra mampiomenareo tantara marina zany nanao synode lehibe tany Mahajanga ny FCKM tamin'izany fotoana zany mbola tsy mpitandrina akory araha tamin'izany mbola tanora mihitsy zay dia nisy olona nilaza ho mpaminany nilaza tamin'ny olona taminy hoe tena ho avy tokoa Jesosy ho avy izy ary milaza aminareo fa amin'ny volana ohatran'izao sy amin'ny daty ohatran'izao izy no tonga ary ao mahamasina izy no tonga zany izy dia ny lalina moa zany io zany nizaniza miteny eo isy olona foana mino dia nisy olona tena nino tokoa dia nataon'le olona zany fa ho avy ny tompo tena araka ny fanambarana ho avy ny tompo dia le rangahy moa zany ny omboko soa ary vanina be ny kisoany be dia be satria ho avy ny tompo dia atao vonoina daholo dia hohanina sy ihany fa efa ho avy ny tompo zany izy dia lasa ihany moa le volana jolay nambaran'le rangahy hoe hiavian'ny tompo fa tsy tonga izy teo vao mibaba maty akisoako miadalanao ny soratra masina efa milaza fa tsy misy mahalala ny fiavian'ny tompo ianao misy olona miteny ho avy ny tompo amin'izao dia eo ianao taitaitra eo tsia ary zay zany mahatonga hoe espoir sa espérance ny iainanao fa raha mivelona marina l'espérance ianao ny fona azo antoka miorina amin'inona miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ihany iny mbola resaka hafa indray iny rehefa tena hitarina ny resaka fa hijanona amin'izay hoe zava-dehibe ry havana malala ny atserovantsika izany fiorenana amin'ny finoana izany ny olona mitombo amin'ny fanantenana dia ny olona mitombo amin'ny finoana mba tsy hahatonga an'izy ho espoir fa espérance azonareo ve zany teny malagasy rehetra zany eny tompo andao toizako ary ny fanahy masina ry havana dia efa nanomiantsika nomenantsika hamelona n'inona ny fanantenantsika araka ny Ezekela toko fahafito amby telopolo andininy faharaiky amby folo hatreo amin'ny andininy faefatra amby folo tanterika eto manontolo moa izany
dia andovakitsika miaraka aminaran'i Jesosy manao hoe dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra indrevo izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotra zay koa maminany ka atovy aminy hoe izao no lazainy Jehovah Tompo indro ny oloko izao no anokatra ny fasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko any amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah raha manokatra ny fasanareo aho ny oloko ka ampakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah nefa niteny sady nahatanteraka izany i Jehovah zany izy ravana malala ao anatin'izay rehetra mety ho fahatsompanantenana ny olona maina ny toalanay levona ny fanantenanay fongotra zay omen'Andriamanitra ny fanahy masina anome aina vaovao indray ary dia nitsangana tamin'ny maty daholo moa zany ireo tolam-balo rehetra hitan'ny Ezekiely ireo ary olona marobe dia marobe tokoa hoy ny toy ny faminan'iny io dia toy izany koa ravana malala toizako nomenantsika ampahavokatra fifaliana sy fiadanana ao anatintsika ny fanahy masina araka ny Galatiana 5:12 manao hoe ahoana izy aminaran'ny Tompo fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana efa nomeny zany ravana malala efa nomeny zany anjarantsika ny miaina mipiravoravoana ny finoantsika mandray zany ho laran'mpifaliana sy fiadanana ho antsika tokoa satria ny kristianina dia olona faly ary faly mandrakariva ny antony satria maninona satria monina ao anatiny Andriamanitra le Andriamanitra tena tia azy sady mahefa ny zavatra rehetra hany ka feno toky izy hanjakany ny fiadanana izy zany ke ravana ny fiainana kristianina zany ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina ravana malala dia tsy fiainana mora akory efa niteny zany taminareo ary mila mampatsiahy zany mandrakariva koa ny fiainana kristianina ravana dia tsy fiainana mora raha misy mitoroteny aminao fa mora ny fiainana kristianina mamitaka anao izy fa ny fiainana kristianina tsy fiainana mora akory zany izy tena mila mazava mihitsy zany na miainga eo amin'ny Jesosy ianao miaino anao manao hoe raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tena ka hitondra miazo fijaliana ka hanaraka na mandeha ianao ary amin'ny epistily ka mamaky ny soratry Paul manao hoe raha misy olona te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia enjehiny izy fa ho amin'ny fijaliana be nidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra na mandeha ianao makary amin'ny apokalipsy ampatsivan'ny apokalipsy amin'ireo taratasy 7 nampanoratan'i Jesosy amin'ny fiangonana 7 tany Asia Mineure tamin'izany fotoana zany fantaloha tsara ireo taratasy 7 ireo ireo taratasy ireo dia miafara mandrakariva amin'ny teny hoe izay maharesy izay maharesy izay maharesy izay maharesy izay maharesy izay maharesy impito izay maharesy ihany no mandova ny fanjakan'Andriamanitra izay maharesy ihany no manana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia inona ny dikany hoe maharesy zany maharesy ianao satria niatrika inona niatrika ady ianao niatrika ady ianao ary reny lazako hoe ny fiainana kristianina tsy fiainana mora akory izay maharesy ihany no mandova amin'ny fiainana mandrakizay zany ny kristianina dia olona natao hiatrika ady tena zany ihany ny filazantsara madio ravana malala ny ankoatran'izany fitaka ny fiainana kristianina dia tsy mora fa ady dia maharesy ianao miatrika ady ianao zay no vao mandresy zay no vao mandresy fa tsy marina mihitsy zany moa zany vazivazana toko tamin'ny estike zany zany ny abdi malagasy marina hoe zao rakizy tandremy tsara fa raha te handresy marina aloha dia tsy maintsy miatrika ady fa tsy ara-dalana mihitsy nisy matitra natao nisy baolina natao dia mivenavenaka ahoana nanao nandresy zay wow fa nandresy ahoana nareo tsy tonga ny ady va tsy fandreseny zany tsy fandreseny zany rehefa tsy miady ianao tsy mandresy ianao zany misy ravana malala ary marina tsara mialatsiny aminareo fa zay moa zany zanaky ny littérature frantsay zay mbola niaina be tamin'izany mihitsy rehefa mamaky tsika any amin'ny boky antsoina hoe soratany mpanoratra français azo hoe Corneille le Cid de Corneille nilaza hoe à vaincre sans péril on triomphe sans gloire à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ny fandresena tsy manindro sarotra fandresena tsy misy voninahitra zany izy ary mila mahatadidy an'izany tsara sika fandresaka an'izany taminareo
fa tiako mihitsy mamerina zany foana satria be loatra ny kristianina mora miferinainy ery eo amin'ny fiainany zany izy ianao dia efa nomanina hatrany am-piandohana fa tsy maintsy miady ianao fa zay maharesy no mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy misy olona mandresy raha tsy niatrikady fa tsy hoe za reto nay niala bala tamin'ilay ady dia nandresy ho azy tsy nandresy ianao ary tsy miditra any ianao azonao ve zany riavako zay tadio tsara ny lesona efa ndresako taminareo tany am-piandohana rehefa ndresaka aminao hoe la croix précède la couronne ny la croix no mialohan'ny la couronne zany izy tia satroboninahitra ianao milanjao ny azo fijalianao tiako mihitsy mamerina zany matetika mihitsy satria be loatra ny kristianina hitako mora fararemotra inona ary ty kivikivy ty ianao nge nantsona hiaritra satria tsy mora liarina ny fiainana kristianina dia ahoana hoy Jesosy aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa nytoy manao hoe nefa matoky za efa naresy zao tontolo izao ary zay ny mity ty le fanantenana resako aminareo ty ny fandresena azon'ny Kristy tamin'ny ranona latsaka teo amin'ny azo fijaliana ny fandresena azon'ny Kristy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny toerantsika ny fandresena azon'ny Kristy tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ny fandresena azon'ny Kristy tamin'ny akarantany an-danitra nafonina nokanana laro ho atsika no fandresena hitondran'Andriamanitra atsika ny nahady zay atrentsika riavana fa dia mahita fahoriana aloha ianao za gaga mihitsy amin'ilay kristianina fararemotra foana isaka mahita zavatra sarotra eo fiaina dia gaga ianao tsy mety azon'ny olona sasa mihitsy zany ny fiainana kristianina ka tsy fiainan'ny olona kanosy zao nambarany apokalipsy ny osa tsy miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany no izy ny olona mitomba-nda ny lehilahy mitomba-nda mivehivavy mitomba-nda zany kristianina riavana marara olona volona hiatrikady dia maharesy mba hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia eto amin'izao tontolo izao ny manina hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana zany nivazivazy nataoko tamin'ny mpianatra zaho rehefa mahita kristianina fararemotra amin'ny olana hitany nafaka-panahy io nafanenjeny io nafahasairana amin'ny mpiainana io sara nga mivavaka zao zaho ohatra mahita olona anankiray ny rana izy ndany ianao makany amin'ny CEG le mpiana CEG zany le manao tablie mangamanga be daholo reny dia miverina avy any le olona dia mitena tany amin'ny CEG aranga hay ve ty CEG feno mpianatra manao tablie dia nanontany manao hoe oranga ty fa inona nampoizinao hitany amin'ny CEG olona manao blouse fotsy raha mahita ankizy manao tablie manga ianao any amin'ny CEG inona normal zany raha salamasaina ianao normal zany ianao tsy ahita olona mihitsy manao blouse fotsy ohatrany amin'ny hôpitaly any amin'ny CEG dia ohatran'izany ihany ngeo rehefa Jesosy miteny hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ka mahita fahoriana ianao dia ohatra mahita fahoriana tsy le fahoriana hitanao sy ny fiainana tsy normal fa ianao tsy normal zany izy satria ianao te ahita olona manao blouse fotsy ary amin'ny toerana tokony ahitana tablie manga zao tontolo izao efa lazainy Jesosy ahitana fahoriana ianao rehefa mahita fahoriana dia tokony teny amin'izao Jesosy ianao efa ny tena ty amin'izao tontolo izao nahitana fahoriana tena ataonao mahita ty alleloia marina ny teninao zay ny tokony lazaina fa tsy hoe Jesosy inona ty fahoriana ty misy tsy milamina raha zany ny fihetsika eo alohan'ny fahoriana dia ianao ny tsy milamina masika avy amin'ny tena zany aminareo tena mamerina an'izany matetika fa na ny SMS azoko no WhatsApp azoko ny olona miantso ny olona miresaka amiko ianao ty ve hoa inona fa inona marina mitovy ve mibaibolitsika sa tsy ianao ngamba ny baiboly no vainy hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fifaliana ka no mahita fahoriana anao dia mikaikony ianao Jesosy tsy miteny aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fifaliana aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana dia rehefa mahita fahoriana ianao dia aminao hoay ty tokoa le izy fa tena ao tsara zany izy azonao ve zany riavana 5 eo ny 5 lehibe eo amin'ny namarana occasion ao anatin'izany fahoriana rehetra zany ny kristianina afaka maneno afaka mifaly ary izy mifaly io le lazaiko hoe faly ary faly mandrakariva ny mahatonga n'ilay fifaliana kristianina riavana mara dia fifaliana tsy miankina amin'ny zavatra manodidina azy tsy hoe faly satria ampy foana ny sakafo hoaniko tsy hoe faly fa mety tsara foana ny fitafiana tafiko tsy hoe faly fa salama tsara foana tsy mba mety marary mihitsy tsy hoe faly satria ny olona rehetra manodidina olona tena sympa daholo tsisy manafotoana mihitsy zay misy
tsy hoe faly satria ny mpampiasa olona tena kolona mihitsy dia ninina ataoko natarahatiny ray aza tsy mba voabedibe tsy zany akory tsy miankina amin'ny zavatra manodidina ny fifaliana kristiana raha fa miankina amin'ny Jesosy ao anatiny. Jesosy ao anaty no loharano ny fifaliana tena izy iainan'ny kristiana. Ka rehefa ao anatinao Jesosy, rehefa ao anatinao ny fanahy masina, satria ny fanahy masina dia Andriamanitra nomena antsika onona ao anatintsika araka ny teny fikasana. Dia Jesosy sy ny fanahy masina ao anatintsika no loharano ny boboky an'izany fifaliana hifalitsika izany. Mandeha ianao ka misosa amin'ny fiarakodia, faly ianao. Mandeha ianao ka vaky pneu, faly ianao. Zay foana izy. Fa eo amin'ny fiainanao tsy ny zavatra manodidina anao no mibaiko ny fifalianao fa Jesosy ao anatinao. Azo ve zany riavako? Zany ny fifaliana kristiana riavana malala. Ary inona moa no mahatonga izy ho faly? Mahatonga ny kristiana ho faly amin'izany satria izao rehefa ao anatinao Jesosy, ao anatinao mifanahy masina, na aiza aleanao dia eo foana Jesosy, eo foana mifanahy masina. Zany hoe misy fotoana sa tsy misy mahirery anao? Tsisy. Raha ohatra ka marina ny fanekenao an Jesosy Kristy ho tompo, zay le naveriko foana hoe tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana. Raha marina ny fahaterahambaovao naterahanao, ny fanekenao marina an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ny nandraisanao an Jesosy Kristy ka afaka miteny ianao hoe tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Raha marina zany dia tsy misy fotoana tsony na aiza na oviana tokony ahatsiarovanao fa irery ianao. Fa eo mandrakariva Jesosy. Eo mandrakariva Jesosy. Ary ao ny loharan'ilay fifaliana ry havana malala. Ny fanatrehan Jesosy ny fiainantsika mandrakariva. Naiza. Eny an-tsena ianao, eo Jesosy. Any am-pianarana ianao, eo Jesosy. Eny am-panaovana basket ianao, eo Jesosy. Zany zany izy. Misy ankizy maromaro maso Jesosy. Tsy zany izy rakizy zany izy. Rehefa manotena ho an Jesosy ianao, dia eo foana Jesosy. Ato am-piangonana ianao, ahoana? Eo Jesosy. Any trano ianao, eo Jesosy. Mivavaka ianao, eo Jesosy. Manao beloto nareo, eo Jesosy. Mianatra nareo, eo Jesosy. Mandeha mampiaraka nareo. Ahoana tsara e? Inona ary ty memety? Eo Jesosy. Eo foana Jesosy. Rehefa miady nareo mivady, ahoana tsara e? Eo Jesosy. Zany izy io. Zany daholo eo mandrakariva Jesosy. Eo mandrakariva Jesosy. Tsisy fotoana mihitsy mahirery anao rehefa marina ny fahalorantenanao an Jesosy. Ary tombotsongezabe zany ry havana malala. Tombotsongezabe zany. Ny fiarahan Jesosy amintsika mandrakariva no tokontsika. Tonga amin'ny tenintsika malagasy manao hoe prala mianala. Ianao toko, za tokonao. Fa io moa zany Jesosy tsy tena manantsika hoe tokony makaiza koa. Fa tsika ny tena mananazy ho tokontsika. Dia miaraka amin'eo. Raha efa nitantarako taminareo zao zavatra zao dia mamelany eliko fa fantatra izay ataoko. Fa namangy atom-baovao le kristiana tamin'ny asa tamin'ny tom-baovao teo ngamby izy raha tsy diso dia nanazava tamin'ndrareo manao hoe zao no izy ataovy tsara zay iarahanareo amin'ny Jesosy amin'ny titonitiny amin'ny andro tsiraray amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra rehefa marina ny fanoloran-tenanareo. Fa rehefa miaraka aminareo Jesosy ary miaraka amin'ny Jesosy nareo dia mahazo tokonareo ninina zavatra lalovana. Hoe amasandrareo zay mantsy teo faravoatra teo zay mipetraka zao zay efa eny am-pomanjaka eny amin'ny trano fisotrorononay satria efa nanomboka nisotroronona zay. Dia jereo iny lalan'ny faravoatra iny mandala avy any amin'ny fiangonana faravoatra ianao zany dia midina baka ty amin'ny fiangonana katolika amin'ny faravoatra iny pavé iny zany midina amin'iny ianao. Iny lalana iny tsy malaza be mpanentaka mihitsy nandre mandehandeha amin'ny fotoana mangingina amin'iny fa tena fa mandre olona mikikika foana zay vonjeo hoe tamin'iny. Dia eritrereto io mandeha amin'io ianao. Amin'ny alina be ianao no mandeha eo. Maizim-bolana. Ianao rery ny mandeha eo. Za milaza aminao fa mitsangam-bola ianao. Inona no hitranga? Io lalana io. Fa eritrereto manao hoe miverina mandeha amin'io lalana ihany ianao. Mbola alina be ihany. Amin'ny 20 sasany alina, 12 alina. Mbola maizim-bolana ihany. Fa 50 lanareo miaraka mandeha eo. Nga ianao mahatsiaro matahotra iny. Misy vitsoka daholo nareo miresaka iny ohatrany tsisy inona. Ohatrany andro atoandro. Le lalana mitovy ihany, le fotoana samy maizina ihany, le toerana samy mampididoza ihany. Fa inona mahasamy hafa ny hoe ianao teo sy eto ny olona iarahanao.
teo ianao rery dia matahotra ianao fa rehefa niaraka taminao manao dimampolo ianao na folo fotsy aza natahotra ianao sa tsy natahotra tsony tsy natahotra tsony inona ny dikany ny dikany ry havana malala dia zao eo amin'ny fiainana ny toky ananantsika dia arakaraky ny valy mifantany antsika amin'hoe miaraka amin'izy ianao mamakivaky ny fiainana miaraka amin'izy ianao mamakivaky ny fiainana fa raha mandeha rery ianao normal rakalosa velona ianao dia matahotra foana zany izy raha ohatra ka mandeha ianao ka miaraka amin'olona marefo olona adala tahaka anao ny rahanao normal ianao raha diso lalana fa raha miaraka marina amin'ny Jesosy ianao dia tsisy atahoranao mihitsy ohatra n'ilay zazalahy kely 5 taona dia miaraka amina champion du monde amina karaté inona natahorana amin'ny miaraka amin'ny tonton champion du monde misy ianao miaraka amin'ny Jesosy le tompony fahefanaritra ny danitra etỳ an-tany miara mandeha aminao mifampitantana aminao ino problème anao azonareo moa zany ry havana marina mila mahazo an'izany tsika zany ny fiainana kristianina hoy ny ankizy ny resaka tampony dia président ianao kosa tena kalma be misy tany Thaïlande ma zay kalma be ianao amin'ny problème zany ka mba mandeha rery mihitsy tsy mandeha rery mihitsy ianao eo foana Jesosy ary mahafinaritra ny fahatsapana eo Jesosy azonao zaraina amin'dao zany ary indraindray tsy mila miteny akory ianao dia efa takatra Jesosy ny zavatra rehetra mahafinaritra ary zany izy ry havana zany ny fiainana kristianina ary zany ny loharano ny fifaliana kristianina ry havana ekeo marina Jesosy hitra anatin'ny fiainanao dia miaraka ny foana fa indraindray fotsiny moa zany le zaiko anareo manao hoe na manahirana zao manao indraindray misy zavatra tsy tiantsika iarahana amin'ny Jesosy zay fotsiny problème atsika zay lazaiko teo manao hoe rehefa vavaka anao dia eo Jesosy normal zany raha ohatra ka mianatra eo Jesosy dia any fa rehefa ampiaraka anao dia eo Jesosy vie privée teo miala kely zay mifahavoazantsika mifanatrehan'i Jesosy fa tokony ahatsiary mandrakarivantsika fa ilaintsika mandrakariva Jesosy ho fototry ny fifaliantsika zay azonareo ve zany ravako za mino arivo isan-jato fa raha takatry ny kristianina zany fampianarana fototry zany mitomba amin'ny fanantenana ianao ary miaina amin'ny fifaliana amin'ny toe zavatra rehetra zay lalovanao amarana le niomboky ary avana mara nareo dekona vita ve le asa vaovao natao eny tompo zao mifarana koaoka ho kristianina mamirapiratra ny fanantenana ianao fa ao anatin'ny fibanjirana ny fotokevitra lehibe vaovao manomboka tamin'ny synode lehibe tany manakara moa ty boky ty zany natao ny amin'ny hoe ny fanantenana ninona no namonjena ny mino ary mitoetra foana io dia mandehana amin'izany fanantenana zany ry havana manara tsika moa zany zao amin'ity volana ity dia manao hoe mandrasa ho avy ny tompo dia mandehana amin'izany ry havana mbola manana fotoana hizara taratasy vaovao aminareo efa nomaniko iny dia tsy hoentiko mody mihitsy zareo iny na ry dekona mahalala isany iny zany le taratasy raisina indray dia tsy sokafana iny reto ny tena fananteram-piofanana tokony zaraina androany fa le teo révision fotsiny ampio kely le dekona mizaro ampio fa tsy manina mihitsy nareo mipetraka ireny maka taratasy dia tsy mizara ty aloha dia vita malaky ny fizarana ny ankizy moa zany tsy zarana reo satria tsy teo reo tamin'ny lesitsika farany misy manomboka ty aloha tompoko amin'ilay fizarana raiso ilay taratasy fa aza sokafana ary raha mbola mila ianao dia afaka miantso manao hoe za koa atsangano ny tanan'izay mbola tsy nazo ravako reny tanana mitsangana ireny tompoko aizy nareo dekona atsangano ny tananareo tompoko mba hamora amin'ny fizarana azafady indrindra hoay ny ato amin'ny ilany ato ry dekona malala isany ny ato ny ato amin'ny ilany ato ohatra mbola tsisy nizara mihitsy eo ny ato amin'ny ilany ato rosea
vitsy loatra ve ny taratasy natao atsangano kely Andriamanitra hoe ny tanareo izay mbola tsy nahazo ireo aty aloha aty koa mbola misy tsy nahazo tompoko anankiray ty aty mbola misy maromaro ary atsy misaotra ny diakona ny karakaran-dreny tsy azo atao meloa matsy ny tirage-ny sujet sao dia misy fuite ndao ary sakafo amin'izay ny taratasinareo ravako andao atao hoe tapitra le 10 minitra samy mitsara tena voalohany ny resaka sika ny amin'ny hoe mitombo amin'ny harena zay le voalohany hoy Paul iny kosa aloha tsy hay dia andraso eo
ao amin'ny epistily faharoan'ny Korintianina ahoana ho izy hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo afaka manohy araka ny oabolana toko fahatelo ambin'ny folo raika ambin'ny folo tsy tokony koa maimay hanankarena tampoka isika tsy tokony maimay hanankarena tampoka isika araka ny oabolana tokony hazoto hiasa amin'ny paharetana isika hazoto hiasa amin'ny paharetana isika fahadimy ao amin'ny jaona filazantsara araka ny jaona io toko fahaeniny roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo Jesosy dia mampianatra antsika fa tokony hahay mitantana ny harena omeny antsika isika tokony hahay mitantana ny harena omeny antsika isika io ilay angonony sombotsombony sisa tsy lany fahaenina i Paoly kosa dia nanoratra tamin'ny Korintianina fa tokony halala tanana isika mba ivereny jerena kely ihany ny bokinareo melony atongavana tiry reto halala tanana isika fahafito ny testamenta vaovao dia tsy nanamafy mihitsy ny amin'ny fahafolo-karena ny ny manontolo fa tsy ny ampahany notakin Jesosy arak'izay nampianariny tao amin'ny lioka toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fa telo amby telopolo iny mola tsy hainy olona mihitsy iny zay aby izy rehetra ry havana dia jereo firy ny isa azonao dia samy mandiny tena zay lohariny androany ry havana malala andao hivavaka isika hivavaka isika dia mangataka anareo hameriny zao vavaka iombonantsika Jesosy misaotranao zahay fa eto afovoanay ianao ary ny fanahinao mitarika sy manazava anay raiso ny fahavononanay tompo hankatozy anampianariny teninao anay androany ka ho marina mifanekenay anao ho tompo sy mpamonjy dia hiorina marina amin'ny finoana zay hitombo amin'ny fanantenana zay ary ho faly mandrakariva satria miaraka aminay ianao ary miaraka aminao zahay dia misaotra Jesosy fa raha hiaingetondray zay dia matoky ny fomba anao amin'ny anaranao Jesosy amen mitsangana raiso ny tsodrano ry havana malala itsodranonareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra raiso ny tsodrano atolotra amin'ny anarany ka Andriamanitry ny fanantenana ny eny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina amen mipetrahary ianareo mivavah mangina dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen